Zazavarira naika isivarotra tany vangaindrano efa tonga tao Antananarivo izy ireo ary noraisiny filohan'ny fanavoazana ny tanàna moa ny fahatongavan'izy ireo tao Antananarivo renivohitra izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny chaîne ity tenako mitandro androany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny raha zazavarira hatrany no tena iompanatsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto soa manandrariny amboa mangakely ravan zandary ny andian jolahy izay mpangalatra sy mpividy moto halatra Julahy roa no voasambotra nandritra ny hetsika manokana nataony zandary tao amin'ny tompom-paritry ny Soamanandrariny ny aliny valo hifoha 7 aogositra lasa teo indy tao Soamanandrariny Ambomangakely no nisy an'izany natratrarana coupe-scène iray tournevis misa 3 jiro fanao ampôsy misa 2 paingotra hentina mamelona moto ary pince iray fanalahidy iray hety iray ny aiky izy ireo fa handeha hangalatra moto ary nanondro ireo namany izay mipretanana aminy eny Manjakaray izay sady mpangalatra no mpisera izay moto avy nangalariny izy ireo ireto farany indray avy eo no nanondro ireo mpividy an'izany moto halatra izany moto misa 4 no tratra tamin'izy ireo ary nogazana ho atolotra fampanavana avokoa izy enina ireo rehefa vita ny famotorana azy izay nataony zandary tao anatin'izay fisamborana anireto tambazotra nampangalatra moto ao Antananarivo renivohitra ireto hatrany midika izany fa tena miroborobe ny tambazotra ao amin'ny resaka halatra ity satria efa misy ny mpangalatra ary misy ihany koa ireo izay mpivarotra entana halatra ao anatin'ity tambazotra na mpivarotra moto ity eo amin'ny resaka fanatobiana solika izay fezin'ny fanjakana indray nilaza tsy ho tompona andraikitra amin'ny mety fikorotana ny famatsiana ny solika ny GPM raha ny fandaram-potoana dia samy efa nigadina tao Toamasina avokoa ireo sambo izay nitondra ny solika any GPM na ny vondrona mpanafatra solika ao Madagasikara sy ny any fanjakana izay nitondra solika ho any Jirama araky ny efa nambarany ministry ny Angovo sy ny akoranafo tamin'ny herinandro lasa teo indy manoloana izany voalaza fa nambarany GPM tamin'ny andron'ny 12 aogositra 2024 nefa fa nofeheziny fanjakana ny fahafahana mampiditra solika ao amin'ny terminal pétrolier ao Toamasina ka mahatonga ny tsy fahafahana mampiditra ny solika eny amin'ny sambo izay niendreketan'ny GPM nambarany ty farany fa mety hiteraka olana eo amin'ny famatsiana sy ampihena ny tahiry nefa ny fanafoanana na ny fikorotanana ny rafitra famatsiana efa nipetraka nandritra ny 20 taona mahery noho izany nilaza ny GPM fa tsy ho tompona andraikitra amin'izay mety ho olana ateraky ny tsy fampiny solika sy ny fikorotana ny famatsiana izy ireo raha toa ka vokatra io fanapahan-kevitra voalaza fa tsy ny raha nidinika io no anton'izany rehetra izany etsekiran'izay mo hita fa tonga tao Toamasina ny sambo izay mitondra solika ho any Jirama tonga tao Toamasina ny sambo izay mitondra gazoil 7.20 tapitrisa litra hamatsiana ny Jirama mandritra ny 9 volana izay any fanjakana manokana mo izany ny ity fanafarana ity ary nilaza mazava tsara izany mo ny filohan'ny fanavoazana fa izay tsy vitany teo aloha dia ho izahnay atao mandritra izao fitondrana izao ho izy ireo hatrany tsy misy ny mafitsiletra ny zoto ary tsy misy izany hoe tsy afaka manavara solika izany ny fanjakana malagasy fa azo atao tsara izany manavara solika izany amin'ny raha ny fitondra fanjakana fa tsy miankina amin'ireo orinasa izay mpanavara solika hatramin'izay foana nefa dia tsy nahomby matoa mbola niaina tao anatin'ny tebiteby sy ny tsy fampiny herinaratra lava foana ny faritra manontolo manerana ny nosy tao anatin'ny izany rehetra izany ka mendry mpisaorana araka izany ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny zao izay manao aintso zavatra ao anatin'izany famahana ny olana rehetra eo amin'izay resaky ny herinaratra sy ny tsy fampiny solika izay eo amin'ny resaka zavamahadomelina indray tany Hostany rongony 70 gony no nodorana tamin'ity herinandro ity nodorana tamin'ny andro ny alarobia 12 aogositra 2024 tao Ihosy ny rongony izay miisa 70 gony izay sarona tamin'ny hetsika izay nataony mpikaroka fandikandalana ao amin'ny police prenena komisaria Ihosy tao ny telogony tamin'ireo no sarona tao Mahambo izay commune Ambatolahy tamin'ny 70 Mai 2024 raha toa ka tratra tany Andera RN13 commune Soamatasy kosa ny 70 gony tamin'ny 9 aogositra 2024
Samy tapatsoka avokoa moa ireo olona izay nitondra ireo zava-mahadomelina ireo tao anatin'izao fahatratrarana an'ireto zava-mahadomelina ireto. Midika izany fa tena mbola mahazo vahana araka izany ireo tambazotra izay mpamatsy anitony karazana rongony itony amin'izao ankehitriny izao. Matoa mbola ahitana an'izay rongony maro dia maro tratra izay, ary matoa misy mpamatsy dia misy ny mpividy ao anatin'ny izany rehetra izany, ka tokony samy fongorana avokoa na ireo mpamatsy na ireo mpividy. Zaza varira saika hisy varotra tany Vangaindrano indray. Efa tonga tao Antananarivo izy ireo ary noraisy ny filohan'ny fanavaozana Antanana. Tonga tao Antananarivo ary noraisy ny filohan'ny fanavaozana Kolonely Randrianirina Mikael tao amin'ny birao fiasany teny Ambohitsirotra ilay zaza varira sy ny reniny izay avy any Vangaindrano. Ity zaza varira ity izay efa tany ampelantanan'ireo mpanao ratsy no avitry ny iraky ny manokana nalefa ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny ora farany rehefa nokasaina hamidy ity zaza varira ity hatrany. Mbola misy mandrahona izy mianaka ireto ka nanambara ny filoha fa hampiakarina any Andrenivohitra izy ireo ary ho raisin'izy mivady an-tanana ny fikarakarana azy ireo sy ny fianaran'ilay zaza. Ho mariky ny fankasitrahana ireo miaramila, polisy ary zandary izay natanteraka ity iraka manokana ity ka naharava ny tambazotran'olona izay mpamono sy ny mpivarotra zaza varira tany Betroka, Isoanala ary Vangaindrano ity dia nanome bonification d'ancienneté enina ka hatramin'ny 20 volana ny filohan'ny fanavaozana mba ahafahan'izy ireo miakatra galona na grady haingana kokoa amin'izao fotoana izao. Atao kolotsaina eo amin'ny asam-panjakana manomboka izao ny fanomezana valisoa sy ny fankasitrahana miasa vita na hitan'ireny ny mpiasa-panjakana na vita soa nanavitra fiainan'olona na nanavitra ny firenena ireny ho iatrany ny filohan'ny fanavaozana raha nilaza izay heviny manoloana an'izao zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao eo amin'izay fangalarana ny varira izay. Midika izany fa tena mbola miroborobo fatratra ny tambazotra ampangalatra varira amin'izao fotoana izao ary mahatsiaro miaina ao anatin'ny tebotebo lavamo ireo manatoetena varira izay sao dia misy hangalatra foana isaky ny mihetsika izao, ary matoa misy ireo mpangalatra dia misy ireo mpividy mazava ho azy ary raha ny fantatra dia amidy lafo dia lafo ireo varira ireo izay angalarin'olona ireo amin'izao ankehitriny izao ho an'ireo olona izay manao sorona na ihany koa ho an'ireo olona izay mandeha mitrandraka vato sarobidy sy ny maro hafa ireny mo no tena mila azy reto araka nireny fanambarana ireny hatrany ka izay no antony mahatonga an'izay fangalarana ny varira ary mahatonga ny finonom-poana izay mandeha etsiroa ao anatin'ny izany rehetra izany. Reto izy mianaka zay tratran'ny miaramila tamin'ny ora farany zay saika nanaovan'olona ratsy azy tany Vangaindrano. Io le zaza zay fantatsika amin'le hoe varira moa zany dia nafarana ety Antananarivo mihitsy moa reo satria mbola misy ambana, mbola misy mampitahotra azy amin'ny mety mbola iverenan'ireo naman'ireo olon-dratsy zay mbola tsy voasambotra reo amin'jareo dia ho tazominay mivady aty Antananarivo zany reo zahay no hikarakara ny fiainan'ny zaza ny fianarana. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity farany. Aza dino fo like ny vidéo antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.